Avy hatrany dia nanoneviny ihany koa ny avy amin'ny antoko TGV manodidina izay fanapahan-kevitra ny resin'ny SADC izay, ary nanambara ry Andriamatoa Jean Rakotondrabe fa fanelanelana no andraikitra raisin'ny SADC eto Madagasikara, ary fanapahan-kevitra mijanona izay fanapahan-kevitra izay ihany ny vahaolana narosiny SADC iny. Raha ny fanazavana izay noentiny moa dia anjaran'ny vahoaka malagasy maro anisa no tompon'ny fanapahan-kevitra ao anatin'ny fivoahana amin'ny krizy. Ny anelanelana no andraikitra sahan'ny SADC araka ny nambaran'Andriamatoa Jean Rakotondrabe, mpikambana amin'ny antoko TGV sady filohan'ny voamera misana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena eo anivon'ny kongresin'ny teteza mita, ary nambarany fa azo ny ataony manome sazy. Nosoritan'ny Andriamatoa Jean Rakotondrabe ihany koa fa mijanona ho sosi-kevitra ny nataon'ny SADC fa anjaran'ny malagasy maro anisa ny manapa-kevitra. Manapa-kevitra aloha zaho hoe tena mariako dia ny SADC manana andraikitra amin'ny fanelanelana zany amin'ny adevitra izay ataontsika samy malagasy zay. Raha ohatra ka misy olona hoe mivona amin'ny fifandarahana izay efa natao anatin'ny tondrozotra, tena mivona tanteraka mihitsy zany afaka maka sanction izy amin'izao fotoana izay. Anefa ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia sarotra ho azy miaka sanction, indrindra moa tsy tena mbola nisy hoe olona tena nandika tanteraka zany tondrozotra izany. Mikasika an'ilay fanapahan-kevitra hoe nini araky n'le hoe mampanelanelana ny SADC, angamba tsy anjarany mihitsy ny tonga dia andidy asika malagasy hoe zao tsara ataonareo, fa amin'izay lafiny izay anjara asika malagasy ihany mahafantatra zany hoe eo zany ny entité politika rehetrarehetra. Io moa dia zay olona hoe zay majorité zany no manapa-kevitra, hoe anjarantsika zany manapa-kevitra hoe inona ny mety ho antsika, iza ny olona afaka hilatsaka, iza ny olona tsy afaka hilatsaka. Momba amin'ny fiverenana folo aloha Marc Ravalomanana tanindrazana dia heverin'Andriamatoa Jean Rakotondrabe fa na misy aza ny fahafahany mody tanindrazana dia tsy tokony ho anisan'ny afaka milatsaka amin'ny fifidianana izy. Eo zany ohatra ka nisy fanapahan-kevitra fanambarana nataon'ny SADC zany dia tokony zay, satria fepitaona zany efa dila Marc Ravalomanana zany efa tsy tokony afaka hilatsaka ntsony noho n'le hoe tsy mipetraka eto Madagasikara isan'ny enim-bolana izy alohan'ny fifidianana. Na zay fotsiny aza, zay fotsiny aloha dia efa namany hoe tsy ahafahan'ny président eo aloha milatsaka ho fidiana, akoatran'ny hoe didim-pitsarana, hetserona. Araka izany dia manaiky ny ampiarana ny anjiny faharoapolo amin'ny sorodalana izay milaza amin'ny fiverenana seristany politika, ao anatin'izany ny fotoaloha Marc Ravalomanana Andriamatoa Jean Rakotondrabe. Fa mitaky kosa izy ny anatanterahana ihany koa ny fampiarana ny anjiny fahadimy amby efapolo amin'ny sorodalana sy ny ampiarana ny lalàna manan-kery eto amintsika, ao anatin'izay ny fiverenana fotoaloha an-tanindrazana.